ila fotoana fa tsy azo rotorotona ny fanatanterahana ny fifidianana communaly tsy araka ny nambarana Andriamatoa mahafaly solona andrasana Olivier ministra ny atitanto sy ny fitsinjaram-pahefana nambarany moa fa miankina amin'ny lalàna mifeny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izany akoatr'izay dia nanamafy ny tenany fa tsy maintsy misy ny dingana maromaro arahana mba hatongavana amin'izany fifidianana communaly izany toy izao ny fanazavana. Hitatsika tsara fa araky ny nambaranay foana tsy maintsy niroso tamin'ny fandaniana nireny lalàna izay everina fa hitondrana ny fizaram-pahefana politika ny fizaram-pahefana eto Madagasikara. Efa lany soamantsara moa zany tena nivonantelimena ireo lalàna telo reny efa nandalo pour contrôle de constitutionnalité ihany koa tao amin'ny fitsarana avo mba lalam-pandrenina io moa misy pitsopitsony fa tsy hoe tonga dia hoe lany teo anivony antelimena-pirenena dia tonga dia azo ampianana avy hatrana mbola miandro koa tsika zany ny promulgation zay ho ataony filoham-pirenena amin'izay fotoana zay dia lasa manan-kery ireny lalàna telo zay lanina teny amin'ny antelimera-pirenena fa araka ny tenen'ny Ramatoa Filoha tena marina iny satria anisan'ny lalàna anankiray izay lanina tary dia nazava tsara fa hoe afaka mamorona ny vondrom-paritra zany ao anatin'iny lalàna iny zany ka ino moa zany nararaotiny zareo tao amin'ny antelimera ary marina ny azy dia nisy moa zany ny etaeta zay niainga tany amin'ny antelimera-pirenena fa hoe aleo avaozina le annexe satria amin'ny lalàna anankiray dia misy annexe hoe ohatra mikasika le commune hoe iza daholo ny firy daholo ny commune eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia efa misy ny volavolan-dalàna na proposition de loi zay iaingana amin'ny antelimera-pirenena ary ho arosony hodinina eo anivon'ny gouvernement zany mba handinihana izay etaetany zay tenenina loatra amin'izao dia mbola ny unité satria io ny zavatra hitatsika ary zay ngamba ny zava-misy fa araka ny tenen'ny Ramatoa Filoha teo moa zany tsy maintsy iroso amintsika na tiatsika na tsy tiatsika amin'ny fanatanterahana zay voalaza ao anatin'ny code électoral na ao anatin'ny lalam-pandrenena koa ihany zany hoe ny fisiny le structure maharitra amin'izay satria ny CNT dia natao ho an'ny transition na tetezamita nanaovany indrina fa isy zany ny structure maharitra zay isana zay fifidianana zay ary ny fanindriny teo moa zavatra fanindrehetra ihany koa mba tsy ho structure hanomana fifidianana ivoahana amin'ny crise tsony fa ho tena structure matanjaka anankiray zay anaovana fifidianana demokratika eto Madagasikara zany.